tonga saina mba tsy fitahan'ny olona ianao fa manana baiboly azo vakiana tsy zay tenen'ny olona na izy faran'izay lehibe izy dia tonga dia hoaninao verena fotsiny eo amin'ny teny fa ho any an-danitra tsika marina izany izy iteny aminao hoe aty tsy fahotana jereo ny baiboly fa rehefa Andriamanitra miteny fa fahotana dia izay miadevitra amin'Andriamanitra izay amin'ny ray lalina amin'izay olona izay dia mialany amin'izay toerana izay keo fantatra ny zavatra tonko mbola manana any ianao izy ny mila afaka verina foana zay fa tsy miteninina momba an'izay fa namasina samy mamangany tsirairay efa miariary be le izy tenao mbola sao dia zany anova alleloia sandratin'ny tananao dao tsika afaka tompo fotoana farany zao fotoana mila iambenana fotoana mila hijoroana matsiaro ny teny zay hoe mifoaza aza manota Jesosy amin'izao vanim-potoana zao dia mitadiavin'ny olona ho pasoana tadiavin'ny olona ho atsatsoana so amin'ny maivanina ny teny mpanotsiana mampijoro fiangonana ro amarain'izay mangetahita teny avy aminao ampijoro hiatrany zay eo anatrihanao mba hisitraka ny fankasitrahanao ary vangio tompo ny olona tena angetaheta tokoa hiverinao ny fahamarinany teny satria ianao no manambara hoe raha fantatrareo ny marina dia ny marina anao no afaka anareo tsy ho andevo sorabetsaka fa tonga eto izay mame voninahitra anao mangetaheta teny mangetaheta ny fanatrehanao raha misy fomba fijery sy fomba fisainanay amin'ilay fiatrehanay fiainana tsy araka ny sitraponao reny mihitsy le entina entindray androany mba ho voahintsy zany satria miray lalana aminao zay dia miombona aminao araka ny teny hoe mota fiara-dalana valindroa raha tsy efa mifanaiky misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fotoana maraina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Tehaka mafintsika ho an'i Jesosy mazao toerana vetivety ary zao vanim-potoana farany zao dia vanim-potoana tsy maintsy hiverenantsika ao amin'izay nylazay n'Andriamanitra tsy ao amin'izay eritreretin'ny olona fa ao amin'izay nylazay n'Andriamanitra miverina ao amin'izay nylazay n'Andriamanitra manokatra baiboly dia mamaky baiboly dia tsy voafitaka zay fotsiny manokatra baiboly mamaky baiboly dia tsy voafitaka minao fa isika tsiraray avy tonga eto tsy ho voafitaka zany ianao satria manana fary sy po amaky baiboly fa Jesosy ny teny ao izy no misy ny fiainana rehefa manondro an' Jesosy le teny amen. Any manokantsika dia hijery loha hevitra anankiray nampitondraina ny lohateny hoe fanotronana mahafantatra averiko fanotronana mahafantatra ny fanotronan'Andriamanitra dia Andriamanitra mihetsika ho azy rehefa tsara ny toetranao ary io fanotronana io raha io Andriamanitra manotrona io dia misy fotoana anankiray izay manomboka fantany ianao satria melohan'izay tsy fantany ianao mazava angaman'izay matoa zany tsika miditra eo midingana mba ho fantatra Andriamanitra dia satria mety mbola eo amin'ilay toerana tsy fantatra Andriamanitra mazava ho azy fa tsy rehefa tonga eo amin'ny fotoana tsy hoe tonga eo amina fotoana sy toerana hitoriana ny anaran'i Jesosy sika dia fantany na ihany koa hoe manana havana mpanompon'Andriamanitra dia fantany ho azy tsy ohatr' izany le izy fa mila miverina ao amin'ny tenyntsika mianatra hoe inona ny tenenin'Andriamanitra mba ho tonga fantatr'Andriamanitra ny olona anankiray dia miverina tahaka le fampidirina teo hoe aza miaino izay tenenin'ny olona miverena ao amin'izay voalaza amin'ny baiboly raha za zao ary mety zay le mahatonga le ny andohany le déviation dia
fitondrana ny asan'Andriamanitra eo amin'ny nofo. Tiako be olona le fiangonana dia zao no teneniko hoe vao tonga ato fotsiny ianao dia fantatry ny tompo dia tonga ny olona koa izay ny ampianarinao azoko. Jereva nefa ny baiboly tsy izay tonga amin'ilay fiangonana no fantatry ny tompo ary mampatahotra fa na le fiangonana mety tsy fantatry ny tompo koa. Verina ao amin'izay voalaza ny teny. Tena misy ry havana mirakla rabola. Tena misy zany. Raha mijerytsika zao ny Deutéronomia 9:7-10 dia zao voalaza ny teny aminaran'i Jesosy hoe tsarovy Jehovah Andriamanitra fa izy manome anao hery ahavory arena mba ahoro ny fanekeny izay nianianany tamin'ny razanao tahaka ny amin'izao anio izao. Tena misy ny mirakla tonga anao anana zavatsoa eo amin'ny fiainanao. Mpanjaka faharoa 5:7 nisy ramatoa anankiray mpitondra tena vadiny zanaka ny mpaminany. Bokany trosa ary maty raha lehilahy dia niantso any Elisy izy satria tsy hitantsony izay atao dia nanao fahagagana arabola teo amin'ny fiainan'io vehivavy io Andriamanitra. Tsy vola nomeny fa hevitra. Hozy izy Andriamanitra tamin'ny Elisa hoe asevy mindrana vilany izy mikato trano dia izay ambina menaka misy eo na kely ary dia ho asevy ahidy mifatsataoko ritra dia ho fenoky daholo ny isan'ny vilany izay nindraminy dia rehefa vita feno diloilo ny vilany dia asena midiny sady voalony trosa no afaka mivelona izy menaka avikely vakina aminaran'i Jesosy dia ora vehivavy ka nilaza tamin'ny lehilahin'Andriamanitra ary kosa izy mandehana amin'ny dimy diloilo anefao izay trosan'olona aminao ary izay sisa dia hivelomanao sy ny zanakao. Fahagagana zany. Tamin'ny andron'i Petera amin'ny Luka 5:5 rehefa tsy nahazo trondrona nandritry ny alina Petera ka tonga teo amin'ny fiainan'i Jesosy nanao ny asa fitoriteny aloha zay vao nikarakara Petera dia nanome direktiva anankiray Jesosy hoe mandehana any amin'ny lalina ary tsainy aratonao. Dia ny zavatra nitranga nahazo azan-drano be dia be izy nefa ny ray alina tsy nahazo natrondro ray aza. Fahagagana zany. Ary rehefa nataon'i Petera zany aminaran'i Jesosy dia nahazo azan-drano be dia be izy ka efa nisy tritra ny aratony. Matthieu 17:27. Rehefa nisy problemana vola tokony anefana etra dia tsy nisy teo am-pelantanan'i Petera dia nirahan'i Jesosy anjony indray Petera dia nisy vola teny ambavany trondro dia voaloha indray ny etra tamin'ny anarany Petera sy tamin'ny anaran'i Jesosy. Vakina anaran'ny tompo manao hoe nefa andrao isika manafotoana azy dia makanesa any amin'ny ranomasina ianao ka mijanona manjono zafady raiso izay azan-drano azo voalohany ka rehefa vosokafanao ny vavany dia ahita vola sekely eo ianao dia raiso zany ka omeo azy ho avy amiko sy ianao. Zany fampidirana zany dia mampatsiaro antsika fa Andriamanitra dia Andriamanitra ny fahagagana, Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra afaka hanao zavatra amin'ny fomba tsy takatry ny saina, Andriamanitra afaka hampisy ny zavatra tsy misy, Andriamanitra afaka mampahavokatra zavatra tsy nahavokatra, Andriamanitra afaka manome ny zavatra tsy hanananao, Andriamanitra afaka mameno ny zavatra kely sy lanina kely eo amin'ny fiainanao. Fa mbola misy ambony no ny mirakla zay mahatonga antsika mila mianatra. Ny fotoana andro amaraina tsy hoe tsy hisy mirakla, tena hisy satria isaky ny toriana ny fahamarinan'ny teny tena manondro an'Andriamanitra dia miseho eo m'Andriamanitra mahagaga azy. Fa ny fifantohanao tsy tian'Andriamanitra ho any amin'ny mirakla fa tian'Andriamanitra any amin'izay tenenina. Zay ny antontsika le mila mianatra fa mbola misy mirakla sao dia misaina hoe tsy hisy tsony zany, tena misy zany. Fa zao tsy any ny tian'Andriamanitra andefasanao ny sainao mandritra le adiny ray sasany eto hitokanantsika mambavaka eto hoe problemam-bola dia any amin'le vola ny saintsainao dia misainao hoe mirava amin'ny fotoana dia vola ny azoko. Tsara lavitra no vola no azonao. Zavatra tsy ho vidim-bola no meny tompo anao. Amen. Rehefa vitanao no mametraka ny zavatra omen'Andriamanitra ambony no zavatra matery anao dia tonga ho azy le matery anao avy eo. Fa tsy maintsy ianao aloha amin'ny safidy ary manapa-kevitra mametraka an'izay an'Andriamanitra ho voalohany. Ka andro amaraina afaka hivany problemam-bola. Raha manaiky ianao hiverina eo amin'ile nitenen'Andriamanitra aloha. Fa Andriamanitra dia milaza fa tsy mirakla mihitsy le tokony hiazakazahana. Vakitsika Matthieu 7 ary ny 1:20 ka hatrany amin'ny 7:20. Tsy haiko hoe manino Andriamanitra manome an'ity teny ity. Manino izy miteny hoe aza misaina mirakla fa ty saintsainina. So dia hanao mirakla izy. Rasoary. Averiko.
Manin'Andriamanitra tonga vao maraina amin'ny teny hoe aza misaina mirakla fa hanao mirakla. Satria lasa badenino amin'ilay mirakla mahateriny saintsika fa tsy any amin'ilay tena mahatery an'Andriamanitra. Fa aleon'Andriamanitra tsisy ninona mitranga fa tonga ny an-danitra ianao. Azadino zay. Ka lezany pasteur efa tena mafy be pression le vola tsy misy amin'Andriamanitra io tsy mafy ohatran'ny pression an'ny elo. Ampahory mpanota tsy ny bebaka anankiray mandrakizay. Nirifiry ny vola tsy hita tsy ho azo ampitahaina amin'ny irifirin'ny fanavery any amin'ny elo. Ny mamaika an' Jesosy aiza ho aiza ny toe-panahinao fa efa akaiky ny fiverenany, efa manondrana ampahabe maso avoaka amin'ny tele miariary ny fahotana, efa manomboka efa se hoe io le izy. Dia mbola sy tonga saina ihany ny olona. Za mahita fandrahoam-marina misy tonga saina aloha eto. Dia mila mitondra mbafaka ianao mba ho tonga saina zay tokony tonga saina any ambadika avy fa io efa ariary zay hoe ty ratsy. Fa androany ataontsika hoe tsara. Andriamanitra tsy manaiky jereo ny Baiboly fa zay tsy neken'Andriamanitra hatramin'ny voalohany dia tsy neken'Andriamanitra zany mihitsy hatramin'ny farany. Io no nahafaty an' Jesosy dia io indray ve no ekeno ataonao. Zay amin'izay le hoe fantary tsara Andriamanitra fa manjary lasa interprétentsika diso ny famindram-pony sy ny fahasoavany. Vao omaly pasteur nitondra an'ilay teny teto hoe ny fahasoavana dia nomena ahafahanao misitraka mba hanananao fotoana hiovana fa miandra ny fiverenanao Andriamanitra matoa misy fahasoavana miasa eo amin'ny fiainanao, fa tsy hoe migalabona mazo manao zay tiana ao ambanin'ny fahasoavana fa efa voavela ary na mbola tsy manotara dia voavela melohan'ny fahotana. Tsy niteny an'izany mihitsy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana hoe manomboka eto dia afaka manao ataladalina fa zany mahataonareo. Jereo ny Baiboly fa farany izay narary izy teo amin'ny hazo fijaliana. Satria mafy ny vidianana ny ahafahana mamonjy antsika avy amin'ny fahotana. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ary le nitenenin' Jesosy? Tena akaikinao tsy Paoly niteneny ity hoe tsy olona manam-pahaizana hoe tsy olona mpandinika Baiboly hoe fa Jesosy hoe zao mantsy rehefa hoe Paoly na Petera dia discuten'ny olona tsika miverina amin'ny tenenin' Jesosy. Tsy tokony discutena ny tena marina da tsika hiverina amin'ny tenenin' Jesosy. Tsy izay rehetra manao amiko tomboko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa zay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Maro nanao amiko amin'izany andro zany hoe tomboko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao ve zahay? Tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao ve zahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao ve zahay? Ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatra akory nareo hatr'izay miala amiko ianareo mpanao meloka. Inona no ifandraisan'izay amin'ilay fahagagana be dia be ara-bola? Ary inona no ifandraisan'izay amin'ilay lohateny hoe fanotronana mahafantatra? Arao vetivety aza miala fa ho tantaraina aminao ny toyany. Hoy Jesosy, tsy izay rehetra manao amiko hoe no hiditra. Tsy avy any aminao ny condition, tsy ianao mametraka ny condition, tsy izay mandresy lahatra anao, tsy izay eritreretinao, fa le nitenenin'Andriamanitra. Ndao ny olona eritreritra fa rehefa miditra hatramin'ny fivavahana izy dia voavonjy. Ndao ny olona mieritreritra fa rehefa pasteur ny dadany dia voavonjy izy. Ndao ny olona mieritreritra fa hikoizana ny fanaovana ny asan'Andriamanitra tena farany izay tena marisika amin'ny bata seza dia voavonjy izy. Hoy Jesosy, tsy izay rehetra, tsy le eritreretinao le izy fa le napetrako. Tsy izay manao amiko tomboko no hiditra ny fanjakan'ny lanitra. Eto Jesosy mampatsiaro fa misy ny lanitra, misy ny fanjakan'ny lanitra, ary tokony miditra any zasa ianao, ary misy tsy tafiditra any. Matoa Jesosy miteny an'io dia misy tsy tafiditra dia misy tafiditra, zany hoe tsy automatika ny fidirana, tsy hoe te hiditra ianao dia tafiditra, zany mbola diso koa zany. Tsy hoe rehefa marary ianao dia tafiditra, na rehefa salama dia tafiditra, na rehefa mahantra dia tafiditra, na rehefa manan-karena dia tafiditra. Tsy ao ambadiky ny zavatra hita ety ivelany fidiranao, fa araka le tenenin' Jesosy hoe le fo manao ny sitrapo n'Andriamanitra. Maro nanao amiko amin'izany andro zany, maro, tsy olona vitsy olona izy. Dia zao nitenen'ireo olona amin'izany fotoana izany hoe tomboko, eo vao miteny hoe tsy izany le izy, dia mbola ataon'le olona mihitsy le izy.
miaino ve tsika tompoko naminany tamin'ny anaranao zay hitanareo rehefa le mifanena ka tsy tonga dia mifampiaraba dia midika zay fa tsy mifampatadidy na mety le anankiray tsy matadidy dia miaraba le olo anankiray hoe manahoana nareo hoe manahoana tompoko aiza koa za mifampiavava za fa dia tsy tadidinareo mato mandeha zay resaka zay dia tsy tadidin'le olona ianao na tsy fantatry le olona dia manomboka mampiditra amin'izay le tsy tadidy hoe tsika le niaraka tany ananina tamin'ny anina dia miezaka mitadidy lo anankiray hoe ohatrany tsy za iny tena nareo mihitsy dia ohatr'izay mihitsy le resaka eto raha ny tokony ho izy zany vao miaona amin'i Jesosy tsy tokony isy akory hoe izy ianao tsy tokony isy an'izany akory fa tokony tonga dia mifankahita sy mifankafantatra satria tsy eo mivavadiny lanitra ny présentation fa eto ambony tany dia fa ataony fiarahana amin'Andriamanitra na aminany tamin'ny anaranao zay dia ozy Jesosy mety ny anarako zany namaly zany fa ohatrany tsy niaraka taminao fa tadidy ozy izy tompo zany namorona ny cerveau zany namorona ny mémoire fa ohatrany tsy niaraka taminao tsy possible zany ozy le olona miracle raha nitrangako ianao ve tsy niaraka tamiko tsy ozy Jesosy hoe mahamonjey sekoly mahamonjey sekoly fa misy zavatra diso heverinao ao anatinao terenao tsy hoe mitranga miracle dia eo ozy Jesosy tonga le olona na aminany zay namoaka démonie tamin'ny anaranao na naiky le démonie tsy ozy Jesosy satria nitononao ny anarako nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao zay nanao miracle be de be tamin'ny anaranao zay iverina amin'le teo aloha miracle ara-bola miracle ara-piovampiainana miracle to dia zavatra mahafinaritra be mahafinaritra kosa aloha miracle satsy zany fa eto Jesosy manahitra aza sondrinany amin'ny miracle fa tsy miracle amin'ny fiainana sitrapon'Andriamanitra ny fiainana teo izy Jesosy na aminany ianao nanao délivrance ianao ny aina miracle ianao fa ohatrany tsy fantatro raha ianao zany nampisafidianina hoe inona ny tianao miracle be dehibe tsy fantatry ny tompo ve sa fiainan'ny Jaona mpanao batisa tsisy miracle anankiray fa nankasitran'Andriamanitra fa izy lehibe indrindra tamin'izay natera-behivavy anao ny safidy andro amaraina dia raha misaina ianao dia le faharoany tsara satria atao inona miracle eto ambony tany efa aveo tonga vavahady ozy Andriamanitra hoe fa izy ianao ataovitra maheno tsara tsika hoe tsy fantatra akory ianao ozy izy ary Andriamanitra tsy teny hoe tsy fantatra ianao dia mijanona eo fa tonga dia miditra amin'ny deuxième étape miala ozy izy dia ahoana ny fiantsony an'ilay olona tsy fantany mpanao meloka ty le hoe miala amiko ty na le azafady le hoe tsy fantatro ty dia mitovy ohatry ny fanoharina ny tenen'i Jesosy momba ny virgine 10 adala nandeha nividy osotra voalaza fa tsy fantatry ny mpapakatra tena mitovy mihitsy le réaction hoe tsy fantatro nareo ozy izy Jesosy tamin'reto olo reto ary tsy fantatro nareo ozy le mpapakatra tamin'le virgine 10 adala ry havana mety ory arabola ianao andro amaraina fa tia hanokatra masinao Jesosy fa misy fahoriana lavitra noho zay raha tsy fantana ianao mety tenao andro amaraina hoe pasteur apio fa tsy fantatry se ho avy koa arabola rahatra zay tena avelao any zany fa tsy zany ny important no mampatahotra enao mihitsy ny tian'Andriamanitra ho fantatra aloha zay aloha ny andro amaraina na dia hifarana ny taona na tsy hifarana kory hitanareo ve lasa le vesatra entina ny diso ny vesatra tokony ao anatsika dia hoe za androany ty ve fantany fa tsy hoe fantany ve manjoa tenena akaiky anao tsy ny manjoanao le resantsika eto hoe fa raha ny amin'izany dia fantany hoe fa enao mihitsy hoe dia avereno Andriamanitra tsy mifantoka any amin'le manjoanao hoe fa Andriamanitra mifantoka any aminao hoe tsy mahendehaka ao an'Andriamanitra pasteur eto ambavaka misy an'ity trosy ity tsy voaloha dia zao mivalony androany ataovy azo antoka aloha fa fantatro ny tompo aloha ianao fa ny amin'ny trosa afaka nosikafan'Andriamanitra ny lalina fa kapoakan'izany fa ny sosi tsy any amin'le trosa tsy voaloha fa ny amin'le fibebahana tsy vita zay trosa ihany ny anaran'izay
miaino ve tsika andro amin'ny maraina voata ianao amin'ny anaran'i Jesosy voatantsika menakavina toza fahamarinany teny zany andro amin'ny maraina amin'ny anaran'i Jesosy tena misy ny mirakla ary afaka anao Andriamanitra zao maraina izao fa ny mamaiky an'Andriamanitra ianao aloha ny tiany mba ho fantatra na isy mirakla na tsy isy aza fatotra amin'le fahafantaran'Andriamanitra le mirakla indray hoe zao ary ataoko ny fomba rehetra mba ho fantatra ao fa aoriana zay sy mirakla dia zao mivaliny tsy asiny mihitsy aloha fa aoka izy afantatra anao aloha aza miresaka mirakla roa resao le nitenenin' Jesosy mba ho fantana ianao fa ny problema ngeza be tsy le fahagagana tsy hitanao fa enao mihitsy nitady tsy ho hitan'Andriamanitra pastera za rehefa etiko tsy enao fizika ny resahako fa mifanahanao le izy ne pastera efa tena efa manaintaina be manaintaina lavitra no ina any amin'ny elo tsy zakako pastera le tsisy vola le miainga ao an-trano mbola ratsy lavitra no zany any amin'ny elo zay mahatonga Andriamanitra manaitra hoe aza any amin'le matery aloha na dia ho karakaraina reny fa any amin'le zavatra loza lavitra mila vahana dia enao tsy tokony ho karazan'olona tsy fantatro fa tokony ho karazan'olona fantatro amen raha io fitenin'i Jesosy io ny mirakla dia ny mirakla miseho tsy midika hoe mety ny toetra ny mirakla miseho tsy midika hoe mety ny toetra zay mahatonga anao rehefa misy zavatra mitranga ndana avereny ny voninahitra amin'Andriamanitra fa famindrapon'Andriamanitra ny mahatonga anao ny sitraka anireny teto zao tena ny aina zavatra mahafinaritra be le olona fa ny fiainan'le olona mihitsy tsy nahafinaritra tamin'Andriamanitra averiko ny mirakla miseho tsy midika hoe mety le toetra mety nisy afiaram-poaka teo amin'ny fiainanao fa tsy midika zany hoe mety amin'Andriamanitra ny toetranao miaino ve tsika dikan'izay tsy any amin'le mirakla mipoaka be fa any amin'le toetra mety mihitsy zay mihitsy le andanitsika fotoanodiniana hoe tsy any amin'le bizina ny tafavoaka fa enao azo antoka fa tena tsara fiombonana amin'Andriamanitra ny mirakla miseho ihany koa dia tsy midika fa sitrapon'Andriamanitra ny nataonao matompoaka le izy zany mbola mila dinihana daholo zany hoe Andriamanitra hoe za hoe za ve tena mpanao ny sitraponao fa tsy hoe tafavoaka le zavatra nataonao dia tonga dia bangonao tokana fotsiny hoe ankasitrahany tompo ny fankasitran'Andriamanitra tsy amin'ny fanananao hoe jereo nisan'ny fiarako afaka nanao an'izany ake Solomona jereo nisan'ny kalesako isan'ny soavaly voalaza moa fa ny manana trano ray avy ny soavaliny fa Andriamanitra nefa ny afo be satria faran'izay nalahelo Andriamanitra noho ny fampirafesana ny ainany ny tereny ho accepten'Andriamanitra satria voahosotra be hono izy ary izy ho niendrindrindra miaino ve tsika tonga Jesosy da nazava amin'izay hoe tandremo ny Solomona reny efa tsy fidiny nataony fanekena ny azona azy sisa teo fa raha ny zavatra nataony efa tsy tokony teo amin'ny fitondrana izy fa noho ny amin'ny Davida rainy dia tsaron'Andriamanitra le fanekena fanaovana tamin'ny Davida hoe tsy diso fanapahana sy fanjakana ny zanako zay fotsiny sisa ny azona Solomona hitanao amin'izay madiso ny Solomona mieritreritra hoe Andriamanitra manaiky ny fivadiko vavy be dehibe nefa Andriamanitra miafy be fa mahatsiaro an'i Davida fotsiny izy misy taona Andriamanitra ne mahatsiaro an'i Jesosy fotsiny mahatonga ny fiainanao mbola voazona mandrakandroany hoe fa ianao mila mianatra hoe inona amin'ny fiainako ny tsy mety dia mila itsina fa tsy miaina fotsiny eo ambany fahasoavana sy fiadana nefa ny anton'le fahasoavana mba hahatonga sainanao hiala amin'le tsy mety kovren'le fahasoavana le famindra-po miasa foana fa ny anton'le famindra-po mba ho tonga sainana hoe ty zavatra ty ne tsy mety mila iovako fa tsy hoe anavotra anao hatrany amin'ny andro faran'le famindra-po mazava angamba an'izay mampaharitra anao iova ny fisiny famindra-po sy fahasoavana fa tsy hoe ampiapitanao hatrany amin'ny fiainana mandrakizay ny mampiapitanao hatrany amin'ny fiainana mandrakizay dia fiovana ary andro amin'ny maraina fotoam-piovana amin'ny anaran'i Jesosy ny mirakla dia miseho satria teo amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy midika mihitsy zany hoe teo Jesosy zany koa mbola lesonafo zany tsy hoe tononona ny anarany dia eo izy Jauna 10:14 raisy ty teny ty ilainao be amin'ny fiainanao ray manontolo
matetika rehefa mandeha ny fampianarana ny mpaherezana anao sy hananganana anao dia matetika dia hoe fantary tsara ny tenanao aloha nefa izay dingan'izay ny midingana fahatelo fa ny dingana voalohany aloha anaran'i Jesosy zany mpiandry tsara fantatro ny ahy dingana voalohany aloha mila fantatr'Andriamanitra ianao faharoa fantany ahy dingana faharoa mahafantatra an'Andriamanitra ianao azay mahatonga Jesosy ny teny hoe zao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao ny olona fantatr'Andriamanitra zany no afaka mandray fiainana mandrakizay dia rehefa avy mahafantatra an'Andriamanitra ianao zay ianao vao ampahafantarin'Andriamanitra anao satria ozy izy Jesosy tamin'ny Petera sy ny mpianatra aminareo izy personnel dia ny teny Petera ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velo wow satria fantatrao amin'izay endrika izay dia ho ampahafantariko anao ty endrika anankiray izay namoronako anao tsy fantatrao ty fa ianao tsy nahalala fa ianao ane vato hoe averiko ho Jesosy za mpiandry tsara fantatro ny ahy tsy afaka hafantatra anao zany ianao raha tsy fantatr'Andriamanitra aloha ianao aza dinganina le izy hoe za fantatro ahy fantatro ny toetrako fantatro avy aiza dia andeha ho aiza raha tsy fantatr'Andriamanitra dia tsisy dikany daholo ny hamantaranao ny tenanao hoe za ohatra ny bebe donkely ananina ny karakterako mananina ny tempéramentko ozy izy Jesosy fantatro izy aloha ary rehefa fantatro izy zay vao izy ny mahafantatra zay vao ampahafantariko azy amin'izay izy raha vao tsy mihaino tsara dia very tsy any amin'ny hery fa very anatin'le atao inona paster ny afantarako anahy raha tsy fantatrao ianao dia ho sahirina ianao andeha satria ay ianao zany tsy mahafantatra anao nefa tokony ho fantatrao ny réaction anao sy ny zavatra zakanao sy ny zavatra tsy zakanao ary ny zavatra napetrak'Andriamanitra ho azonao atao nanova inona teo amin'ny fiainan'ny Petera na afantara fa vato izy manomboka ny sokatra tao amin'ny sain'i Petera hoe raha zao zany misy mandaka izy amin'ny marary hitanao anampy ny fiatrehanao fiainana fahafantaranao izy anampy ianao zay fanampian'izay nefa tsy tonga voalohany fa ny voalohany indrindra aloha ianao mila fantatra Andriamanitra aloha zay mahatonga le God first Andriamanitra aloha ka na ianao ary dia tsy navelan'Andriamanitra hahafantatra ny tenanao raha tsy izy aloha ny mahafantatra anao androany maraina mialohan'ny fiafaran'ity taona ity ijoro ianao mba ho isan'ny olona fantatr'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ao aorianan'izay fantany ahy ny olona fantatr'Andriamanitra no ampian'Andriamanitra hahafantatra azy dia raha vao fantatrao Andriamanitra dia zay miprofo fa azonao ny fiainana mandrakizay ary raha vao azonao ny fiainana mandrakizay dia ampian'Andriamanitra ianao hahalala hoe zao ianao ny Petera vato ianao tonga dia misainy Petera nareo no misy olona mitady andaka dia mitsiky Petera aleo izy andaka fa izy marary satria vato ao izy Jesosy tandreha miaha fa aza tonga dia le misaoty reny fa raha vao mienjera ny ohatra marary toy izy Petera ny vato rehefa mienjera dia zay enjerany no mipotika fa tsy le vato ato dia misy zavatra miova avy amin'ilay identité ny sokafan'Andriamanitra hoe zay ianao dia ianao za miteny hoe sakoatra izay tsotr'izay ianao hafa mihitsy ny ianao rehefa miditra amin'io process iny eo vao ampahafantaran'Andriamanitra hoe zao ianao fa aza atao amainina fotsiny ny Petera fa amin'ny Petera iny mazava ve zay aloha zavatra anankitelo no resantsika vetivety reo olona reo tsy niaraka tamin'Andriamanitra fa nisy fahagagana manomboka me misokatra ny ao anatintsika angamba ny famamaky an'Andriamanitra tsy le fahagagana fa ianao miaraka aminy na tsisy ininona ary na tsisy ininitra ary fikiro ny fiarahanao amin'Andriamanitra misy taontsika zan'Andriamanitra toetra manatrika fivoriam-bavaka indray mandeha dia zao napetrakintsika omeko herinandro io pastery ivavaka ho anahy raha vao tsy mivaly anatin'ny herinandro mifindra toerana tsy le izy mivaly anie no ampianarina anao eto fa ianao resy lahatra hiaraka amin'Andriamanitra ianao hiaraka amin'Andriamanitra
tsy isika manery ampinoana ny hitrangana zay tianao hitranga fa isika mandeha ampinoana misafidy hiaraka amin'Andriamanitra le miaraka aza mbola misaina succès aloha aza misaina fahomby azy aloha fa misaina ny hiaraka amin'Andriamanitra avereno hoe miaraka amin'Andriamanitra hoe avereno Andriamanitra miaraka amiko hoe reto olona reto zany a dia tsy niaraka tamin'Andriamanitra normal be matoa tsy fantako tsy niaraka taminiko fa nampiasa ny anarany na nehoany ny heriny nampitondray ny fagagana fa Andriamanitra tsy teo maika tokony ampirisika re anatin'ny fotsika hoe tompo le miaraka aminao mihitsy ny tena tokony ho faniriko faratapony fa tsy niazahoako zay ilaiko a nefa ianao tsy eo atao inona fiara raha tsy eo Andriamanitra tena mitsotra aminao marina fa tsisy ilana an'izany satria ny fiarovana anao mandeha ny fiara iny ny fampiasana ny fiara iny dia misy ifandraisany amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra tsy hampiadana anao ny fiara iny raha vao tsy misy Andriamanitra piesy ray anatin'ny fiara vaovao iny fotsiny dia amidy ny tranonao raha zah ianao miaraka amin'Andriamanitra raha mazava angamba an'izany izy ny mahafinaritra manazy fiara vaovao a misy zavatra re mipitsika kely mihitsy le olona tsy maintsy amidy ny tranonareo fa zao mividy ny piesy io avereno hoe miaraka amin'Andriamanitra hoe rehefa miaraka aminao Andriamanitra rehefa miaraka aminao Andriamanitra rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao zay le hoe Andriamanitra momba anao zay le tsodrano nomeny Jesosy le hoe indro izao momba anao mandrakariva mba ara-patonga ny fahataperana zao toa zao hiaraka aminao hatramin'ny farany a fa iza no omban'Andriamanitra fa maninona Andriamanitra no hiaraka amin'ny olona anankiray reto a no antony rehefa mahatsapy olona io a fa tsy mahavita tena ka mila miankina amin'Andriamanitra ny olona miaina fanetretena tsy te handeha rery dia hijoroan'Andriamanitra mifombana hoe zay tsy vitanao a dia hirahako aminao raha tianao zany Andriamanitra hiaraka aminao dia tian'Andriamanitra hiaika ianao fa faible sekolitsika androany a sekoly ho faiblesse zay aloha ampianary ianao ho faible androany zany tsy le hoe mahery ianao lasa lavitra tsy zay ny androany aloha fa ny androany a tsy vitanao rery eo aninona ho aiza zay ny lesona eto aloha mba afahanao mitodika hoe Jesosy za tenitenen'le pasteur io aninona ho aiza hony miaraka aminao azy ange le antony e na za le miteniteny eto mba manao zay pratika zay fa raha vao eo ianao miteny hoe atreto vitako atreto ny ilako anao toy izy Andriamanitra hoe atreto tsy miaraka aminao a atreto miaraka aminao a mandehana rery raha vao tonga ao anatinao fahatsapana hoe tsy vitako rery dia manomboka mampijoro an'Andriamanitra zany a hiteny hoe hiaraka aminao a ka ny fijeriko ny tenin'i Jesosy reo olona reo zany tonga dia setrasetra fotsiny le hoe miaraka men'Andriamanitra heritsika vito ralahy vito ralahy hoana nga ralangany avitan'io Jesosy ny anao an'io fa tsy ny zavatra nomeny Jesosy kozy izy gideona tsara toko fahina 10 naran'i Jesosy ny mpianakaviko malahelo indrindra eo Manase mahantra indrindra za ny kely indrindra miankona ny raiko za ve ny rahanao 10 momba anao a ozy Andriamanitra arakaraka ny tenenao zany ndry zay za ve toy izy Andriamanitra hoe momba anao a fa raha vao mitenena hoe saotranao Andriamanitra fa masinao nahita fa tena tsy diso ny fijerinao ny fidy a toy izy Andriamanitra hoe mazava angamba an'izay tandremo sao dia mahay anao dia hoe andeha rery fa izy nanome an'le fahaizana tandremo sao dia efa manana traikefa dia andeha rery a mbola izy ny eo ambadiky ny traikefa ary izy mitenanao fa ny traikefanao nandafavoakanao Jesosy ny ilainao nisy expertna solution natsoa natao mariazy tao kana inona problème lany divay ok reto ny solution manao cotisation ny invité rehetra possible zay tsy possible ohatrany tsy possible esoron'izay zany faharoa isaina amin'ny volany tsodrano ny mpivady ohatrany tsy possible koa zay dia ohatra misy zavatra toka ay tsy possible zay kinona zany no atao ndaso indray ary misy mpivatra divay ve tao manodidina eto
ny andro fety fotry ny katona ry zareo tsy possible zany zay aiza mifaran'izay akaiky misy eto ohatry ny anefa inaratsoa lavitra zany tsy possible zany zay ary maninona reo ndraika modidina fanina fotsiny dia tsy ampandrosoana ny divay favalany e tsy mety zay satria voatonga voateo le gouverneur sy ministre zareo tara voatonga tozy l'expert les solutions zay vao tsy vitako ny expérience ako zany tozy Jesosy feno rano ny siny rosoy eo amina saina ary dia mivadika eo rano mboloboka ny rano zany Jesosy zany ozy Gideona zany kely indrindra ozy Andriamanitra miaraka aminao fa maninona Andriamanitra niaraka aminao tsy hoe hamonjy anao fotsiny fa eo amin'ny 7:40 mandehana amin'izao herinao zao ka vonjeo ny Israely misy Israely ho vonjena matoa Andriamanitra hiaraka aminao eo amin'ilay fahakelezanao dia miverina foana amin'ilay lesina hoe ny zavatra omen'Andriamanitra anao tsy ho anao rery fa ho an'olona be dia be avy ireny zay nomen'Andriamanitra anao hoe tsy ho anao rery le izy hoe fa ho an'olona be dia be hoe amen reo endrika nanehoan'Andriamanitra fomba anaty ny Baiboly dia nialoavana fanetretenan'ilay mpanompon'Andriamanitra voafidy hiarahan'Andriamanitra avokoa Joba zao ny teny hoe niaraka tamiko Andriamanitra dia zao ny fitenin'ny Joba nefa izy ny mpanan-karena indrindra ozy izy Joba 40 verset 4 tsinitsinina olona manan-karena be ikuizina numéro 1 ve dia mahavita amin'ny teny hoe tsinitsinina ny mpanan-karena vao tenena hoe ianao fahatelo manam-bolana dia efa sorena sady hoe fahatelo izy ty Job ty izy numéro 1 fa rehefa ntanin'ny olona dia tsinitsinina ozy izy satria nanatrika ny réveillon ny hvkl tamin'ity taona ty le farany teo izy hoe tsy mananinninina amin'ny anaranao ianao ka nafaran'izay laibamberna ianao tsy anao io dikan'izay tsinitsinina zany izy tsisy anako ry ary reniko hitako Andriamanitra nanome zavatra be deaibe azy aika tsy ny sainy no anazy kely izy ary sao dia zay ary mampaela be an'ilay anomezana anao zavatra be deaibe satria mbola misainsaina any hoe za tia hanina be deaibe ary tiako amin'ny anarako atao avy amin'ny anarako mihitsy samy mandray lesona fa zany amin'ny fiainana le olona tsy taitra nomeny an'ilay zavatra tsy mahataitra azy ary le olona taitra andovan'ny lanitra any mety tsy ahita an'ilay zavatra nahataitra azy ho tapitra ihany any izy dia tsy ho azonao fa bon tsy manina koa na tsy azo fa voavonjy any honerina dolo zay tsy hitanao teto ambony tany fa omenanao le sopapa hoe mahatonga le izy votsorany rehefa hitan'Andriamanitra fa tsy mahataitra anao intsony raha misy 20,000 rary any amin'ny arabe taitra anao sa tsy taitra taitra kely ihany alleloia mila mamonjy sekoly misy tsika zany raha vao mahataitra anao iny dia manino tsy omeny rehefa tsy mahataitra anao tsony iny omeny ary ny volamena tamin'ny andron'ny Solomona dia natao toy ny tsinitsinina nefa izy nahazo volamena be indrindra tamin'izay mpanjaka ny fanesy problèmen'i Solomona volamena tena tsy niraray mihitsiny fa vo andalovan'ny behivavy kosa vehivavy ndray natao ninina tsara dolo zay mandalo eo amin'ny tao hitanareo amin'izay omeo an' Jesosy le zavatra andrasany dao tsika tsy hamitaka azy amen Saoly fa manino Andriamanitra ny fideny Saoly mba ho mpanjaka teo izy Saoly Benjamita ne ahy dika ny Benjamita taranaka farandrindra Benjamin zandry indrindra avy amin'le kely indrindra ny firenena Israely tsy azoko mba ny Andriamanitra mifidy zany eny kely indrindra ny mpianakaviko za le hirakiraka tsy mananinina koa reo atrano dia zaho inona no ataoko eo ozy Andriamanitra hoe zay mihitsy le mety amiko ka enao le tonga saina tsy mahita atao io mihitsy fa miaraka amiko ianao za nanoranao ny zavatra atao zay mihitsy ny fidianako anao kozy izy Davida rehefa nanoratra salamo Andriamanitra psaume 22:6 tsy mbola nda intonon-kira ohatran'io miangavy mpanao fiankofana rehetra tao amin'ny tanàna angamba mety fotoana zao zaho dia olitra mbola tsy tena tsoroka mbola tsy naintonon-kira ohatran'io salama io olitra hony izy hitako Andriamanitra miteny momba anao
mombanao ary olotra nefa io olotra io a nandresy Goliata hitanareo a lasa hoe normal be raha voafidy le olona zany ny toe-tsainy tsy mametraka ny tenan'o lehibe tsy mametraka ny tenan'o kely akory fa mametraka ny tenan'o olotra Jakoba Isaia 41:14 amaranantsika nyity fomban'Andriamanitra miditra amin'ny deuxième point dia farana amin'ny troisième point amin'ny anaran'i Jesosy aza matahotra ianao ry Jakoba kankana zay zany ny couplet faharoa indray eo anatrehanao kankana mbola tsy nahintonon-kirotra zany ary reto ozy Andriamanitra momba anao ary kankana tsika ny sorena fa tonga ao ary kankana aza mifapitra mahatonga kely ohatr'izao aza ataotaonao ohatry ny kankana fa Andriamanitra mihitsy mitenen'i Jakoba ao ary kankana satria le fiankinan'i Jakoba amin'Andriamanitra ohatry ny kankana tsy manan-katao tsy manan-katokona tsy mahita zay atao raisy-potsiny raha sendra misy misambotra zay ny position an'i Jakoba vis-à-vis an'Andriamanitra toy izy Andriamanitra hoe miaraka aminao a Jakoba mirarary havana aloha fiafaran'ity taon'ity mba hiaraka aminao Andriamanitra aoka tsy hotsodrano raisinao amin'ny amenina fa izy fanapa-kevitra ao anatinao tsy zesta anderery fa tena iankina tanteraka amin'Andriamanitra eo amin'izay vitanao a sy eo amin'izay tsy vitanao ka tsy izany va mba ataovy marina aminao zany dia manokandro amaraina aplikeo le izy misy taratasy ho karakaraina aza to dia metrety hoe fantatro ihany nataoko antiana ndana mihetsy tompo tsy vita io raha vao tsy miaraka amiko ianao dia miteny ny tompo dia ona raha mbola tsy ataoko mbola miaraka aminao a fitahiam-toetra phase 2 le olona le niteny teo hoe nanao fahagagana zao hoe ty tsisy niaraka tamin'Andriamanitra zao ny tenen'i Jesosy Jao 8:29 zay naniraka dia eto amiko tsy nandao ao irery izy na inky hoe niaraka tamiko izy satria za manao zay sitrany mandrakariva ho Jesosy ny mahatonga an'Andriamanitra miaraka aminao dia satria ianao manetry tena miankina aminy ray zay fa faharoa lasa manao zay ankasitrahany ianao avy amin'le fiankinanao tsy mijanona fotsiny eny hoe faible dia nefa ny ataonao foana ihany averiko a tsy hoe moa dia faible zay ny mahatonga mifokasikara foana zany faible ny faiblesse-nao iankinanao amin'Andriamanitra fa le sigara mila janona ajanona andro amin'ny maraina satria tsy maintsy manao zay ankasitrahan'le iankinanao ianao voatava voaka ny baolina zavatra anankiroa ny tenen'ny epistily raha tsy amin'ny finoana tsy azahoana sitraka raha mandeha amin'ny nofo tsy mahazo sitraka anankiroa le izy zany mandeha amin'ny finoana dia mandeha araka ny fanahy avy ireny hoe mandeha amin'ny finoana dia mandeha araka ny fanahy hoe ho Jesosy tsy zay manao amiko tombokotomboko no hiditra amin'ny fanjakana lanitra fa zay manao ny sitrapony raiko zany an-danitra avy ireny hoe sitrapon'Andriamanitra hoe reto olona ny aina mirakla vola be dia be resantsika hatramin'ny voalohany ireo zany a dia nitranga mirakla fa izy tsy ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary eo ny problema be satria lasa mieritreritra amin'ny fiangonana enao zany io resaka io hoe tena mety ny olona matoa misy mirakla foana amin'ny fiainany tsy voatery fantaro ny vo eo amin'ny fiainany dia ho fantatra hoe azo tahaka n'inona izy fa ny zavatra sotra dia zao azo ny vano kolakana tanandriny a mitsara hvkl-mission 90.8 FM tsy voafitaky ny olona zay ianao taraha fotsiny fiainany antanio ny ankonany tsy mipiara mivavaka fa ny ankonany tsy sarotra le zany miresaka amin'le olona tsara ho fanahy fotsiny dia fantatra hoe le hoe papiresaka ikoizana champion du monde alleluia aleo miaina sitrapon'Andriamanitra toy izay miaina mirakla zay tian'Andriamanitra ho vitanao no mametraka hoe na tsisy ninona ary andro amin'ny maraina fa isy aloha alasa aloha isy fa zao aza any amin'le zavatra isy fa enao resy lahatra hiaina ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao zany ny andrasan'Andriamanitra mba
ampandresy lahatra anao. Ozy Jesosy aleo ary tsisy mirakla fa ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainanao ray amanontolo. Tena kaikinao aza maika amin'ny mirakla hoe. Aoka ianao ho maika amin'ny sitrapon'Andriamanitra hoe. Aleon'i Jesosy ary ianao tsy manao azy hoe tompoko fa ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ty izay mody hoe tompo nefa tsy ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny mahampanompo zany tsy mahavovonjy fa mila miaina ny mahazanak'Andriamanitra tsika isika tariha amin'ny fanahy miaina ny fiainan'Andriamanitra. Hébreu 1:9 naran Jesosy tianao ny fahamarinana halanao ny eloka. Andriamanitra dia Andriamanitra efa nanosy diloilo fifaliananao mihoatra noho ny namanao. Anisan'ny sitrapon'Andriamanitra dia ny atonga antsika hiaina communion, miombona zavatra tiana amin'Andriamanitra. Zay tian'Andriamanitra tokony ho tianao sitrapon'Andriamanitra zay. Zay tsy tian'Andriamanitra tokony tsy tianao sitrapon'Andriamanitra zay. Amen. Petera 2:7 naran Jesosy zay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia oka ny fanaovan-tsona ny loran'ny fanahany ho an'ilay mahatoky dia ny mpanao azy. Fa maninona misy fahoriana eo ampanaovana ny sitrapon'Andriamanitra? Izao tsy tiantsika loatra zay to dia hitany mitare hoe le toeraka dia fampanantenana mahafinaritra zay mbele hoe fahoriana tsy maintsy ana ka tsy maintsy resantsika satria zay le processus. Fina le fahoriana ny olona rehetra manao zay tiany. Nao reriny tsy manao zay tiana satria nao rery no any an-danitra zany koa le valiny. Le olona manao zay tiana nge tsy fantatra le olona fa tsy handeha ho any an-danitra ne izy io enao no mahafantatra an'izay dia enao mijoro sady mivavaka mba hijoro koa reny olona reny. Aiza le fahoriana? Ety amin'izao tontolo zao ao am-piasana mamoaka fiara vaovao nefa olona mitovy karama aminao. Enao manisany ianao bisikileta rary tsotsofona miaraka amin'ny fampahitana fitisy tsodrano avy eto amin'ny fanatren'Andriamanitra vao vidy. Fa bisikileta misy ny sitrapon'Andriamanitra. Le anankiray fiara mampidina any amin'ny elo. Tsy contre ny fiara tsika afaka hita fity fiara ianao fa mijoro tsara fotsiny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia iza le fahoriana? Ianao le miady amin'ny tenanao satria tonga avy any hoe ahoana tsy araka aminay ve ianao androany mba arôzazy an'ity fiara nefa fantatrao tsara zao hoe kolikoly halatra fisolokiana famitahan'olona nazahoana an'ilay fiara. Dia ino le fiaretana? Satria mety mafy le miatrika ny hoe ny rehetra manao an'izay ianao rery miatra ny ianao ohatry ny tsy mety tonga ny momba ny kahana ohatry ny tsy mety vita ny hafa ohatry ny vitavita zany satria mahay misokosoko mangina. Tadio tsara fa lanitra ny resantsika fa aleo ary tsy vita mihitsy eritreretina fa tokony ho vitaina fa ny an-danitra ny rendez-vous. Ty izay ohatry ny vitavita zany zavatra rehetra nefa misy sitrapon'Andriamanitra misy zavatra tsy mazava amin'ilay fomba namoahana azy. Me mazava ve le zavatra andrasan'Andriamanitra Alleluia. Fahatelo, mila miaina toetra mety amin'Andriamanitra. Timoty 2:2 ino marana antsika azy minaran Jesosy. Kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana an'izao tombo-kase zao. Ny tompo mahalala ny azy mivaly le nitenen'i Jesosy hoe tsy fantatro nareo. Eto izy miteny hoe fantatro indray nareo. Alléluia. Tena kaikinao rehefa misy ny problema hoe dia misy ny solution hoe misy ny tsy fantany hoe fa misy ny fantany hoe ny tompo mahalala ny azy. Wow, iza le ny azy io? Aoka ny olona rehetra zay manonona ny anaran'ny tompo miara-mamaky tsika hiala amin'ny ratsy. Zay miala amin'ny ratsy ny fantany. Avereno, zay miala amin'ny ratsy ny fantany. Avereno farany isa roatelo, zay miala amin'ny ratsy ny fantany. Ny fantany. Inona ny zavatra mitranga rehefa miala amin'ny ratsy ianao? Zay ianao vao afaka miaina an'ilay vokatry ny fanahy atao hoe fanaovan-tsoa na ihany koa hoe fahatsaram-panahy na ihany koa hoe fahatsaran-toetra. Ay zany kay raha vao tsy miala amin'ny ratsy ianao dia fahatsaram-panahy sandoka ny ainanao. Eno tsara miteny Andriamanitra, mampiteny Andriamanitra. Fa raha vao tsy miala amin'ny ratsy ianao dia fahatsaram-panahy sandoka ny ambony. Mody tsara fanahy fa tsy tena tsara fanahy satria io zao ny Baiboly
Petera voalohany toko fahatelo andiny faraika ambin'ny folo tia ny valiny. Hozy izy amin'ny anaran'i Jesosy, aoka izy hiala amin'ny ratsy anao soa. Ataoko amin'ny fomba fiteny hafa, aoka izy hiala amin'ny fahazaran-dratsy dia mba tsara fanahy amin'izay izy avy eo. Dikan'izay tsy possible ianao tsara fanahy nefa misy zavatra mbola tsy nialanao. Mamita tena zany zay mieritreritra hoe mody manao tsara fanahy nefa misy zavatra ratsy ao tsy elany. Hozy izy Jesosy, tsy valable le fahatsaram-panahy aseho anao raha tsy miala amin'le toetra ratsy le fahazaran-dratsy aloha ianao. Ny tadiavin'Andriamanitra dia olona tsara fanahy fantany fa tsy hoe olona tsara fanahy tsy fantany. Mila miala amin'ny ratsy. Ny fitenin'i Jesosy azy dia aza manota tsony. Te hiala amin'ny ratsy ianao, zao ny tenin'i Jesosy, aza manota tsony. Fa raha vao manapa-kevitra ianao tsy hanota intsony, dia karazan'olona fantatr'Andriamanitra ianao. Ary raha vao fantany ianao, dia enao tsy le karazan'olona rejeteny amin'ny fotoana farany satria fantany. Amen na? Ny fahafahanao miaina an'ilay fahatsaram-panahy ihany koa dia enao manahaka ny fahatsaram-panahin'Andriamanitra taoriana ny fialanao tamin'ny ratsy. Ny fijerenao an' Jesosy no mampitombo fahatsaram-toetranao satria izay ataon'i Jesosy aminao ny lasa ataonao amin'ny hafa. Asan'ny apôstôly 10:38 tia ny tena marana antsika azy farany izay tena farany alohan'ny tena marana anazy ny anaran'i Jesosy. Jesosy Kristy avy any Nazareta izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery. Misy anankiroa ilay fanosorana. Na handehandeha nanao soa sy nahasitrana. Misy anankiroa zavatra natao. Nahasitrana izay rehetra azo ny herin'ny devoly satria Andriamanitra nomba azy. Io ilay Andriamanitra niaraka taminy. Ny vrai fahatsaram-panahy dia atosiky ny herim-panosorana. Izany hoe le fanosorana ao anatinao manosika anao hampiatra an'ilay fahatsara-toetra any amin'izay andehananao. Misy teny anankiray izay hitako malina finaritra dia zaraiko aminao vetivety. Obolona 21:17 amin'ny anaran'i Jesosy, izay tia fanaranam-po olona malahelo, izay tia divay sy diloilo tsy mba nakarena. Raha vao tia ositra ianao dia tsy anakarena. Tsy anakarena zava-panahy ohatra an'Andriamanitra. Satria tsy ositra ny tokony ho tianao fa Jesosy tsy mahay nitehaka ao an'Andriamanitra. Ny ositra zavatra omeny manampy anao fa tokony ho izy ny tokony ho tianao. Misy zavatra anankiroa voalazan'ny asan'ny apôstôly eto. Asa 10:38 dedika pasteur verenantsika kely. Hozy izy, nosoran'Andriamanitra tamin'ny ositry ny hery. Nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy dia nosoran'Andriamanitra tamin'ny hery. Anankiroa samihafa ilay izy. Ny ositry ny hery iny le voalazan'ny Salamy 133:2 diloilo tsara. Fa ny ositry ny fanahy iny le tindry Davida anosorana azy fa mbola tsy tonga fa Jesosy no nitondra an'ilay izy. Salamy 92:10 miositra diloilo vaovao Arao tsara. Ny ositry ny hery atonga anao andeha hanasitrana. Fa ny ositry ny fanahy atonga anao andehandeha hanao soa. Zay amin'izay le finalité-n'le resantsika hoe miala amin'ny ratsy dia maninona? Manao soa. Miala amin'ny ratsy ianao fantatr'Andriamanitra dia manao soa ianao satria misy programma an'Andriamanitra. Tsy mijanona eo amin'ny hoe fantany fotsiny fa misy zavatra andrasa mba ho ataonao. Fa inona le mandehandeha manao soa? Ohatry ny ahoana ny fahatsaram-panahy mihoatra noho ny fanasitranana. Tia mivaliny ary rehefa nitehaka ny revidrevitra ny ray stady andro amin'ny maraina. Velao mba nonofy. Ny olona mandeha amin'ny ositry ny hery dia manafaka ny aretina manaintaina eo amin'ny vatana sy ny nofo. Fa ny olona miala amin'ny ratsy manao soa, manafaka ny olona mifatoran'ny fahotana dia mamonjy azy. Raso ary. Tsy le marary ositranina fa le mpanoto vonjena. Zay mahatonga an'Andriamanitra sarotiny sary-piaro hoe miala amin'ny ratsy dia mba hainao tsara fanahy fa avy amin'ny fahatsaram-panahinao ny ovan'ny mpanota ho tonga olo mba ho vao. Ny mahafaly an'Andriamanitra zany raha marary ianao andro maraina tsy hainao sitrana fa ianao azo antoka fa voavonjy na ao anaty fanaintaina anazy.
Fandroamareny esorina ny fanentaina aminaran Jesosy. Satria manomboka misokatra anao anatinao hoe aizany ke tsy any fanentaina tokony esorina fa toetra ratsy, vao misaina an'izay ianao dia sitrana. Satria mendrika ho an'ny olona ody any amin'ny ray amin'ny fahamendrehana ny anasitrana anazy amin'izay rofo sy fanentainana manjo azy. Hitanao, rehefa tsy saintsainao dia atao indray ilay izy. Aza saintsaina moa ilay ho atao e. Aztsika ve? Aztsika. Matthieu 8:17, izy naka ny rovintsika sy nitondra ny aretintsika, zay le ozotry ny hery. Mandeha anao dia sitrana. Eto manentaina afaka. Fa tsy fantatro hoe dia hoe izy ny olona iny. Reto masoko reto zany tsy haiko hoe nanino. Izy tsy mitantara ny hoe avy nijery film tsisy ilana azy. Azonareo ve? Et surtout ataontsika hoe vavolombelona ambony saina eny dia hoe maninona ny masonao? Dia masoko ty zany jerijereko tsisy olona raha tsy efa délivrer tsy afaka hitenen'izay. Dia le ozotry ny hery mampafantatra an'ilay olona hoe nitondra ny aretinao Jesosy mijanona eo. Fa ny tena objectif an Jesosy le ao amin'ny Matthieu 1:21, Jesosy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Ny olona tsara fanazany tsy hoe mpividy bonbon ho an'ny zavikeliny. Fa ny olona tsara fanahy mivavaka sy mitaiza an'ilay zavikely mba tsy ho zaza raha tsy taiza very any amin'ny elo ireo zaza ireo. Tena kaikinao, ianao anie tsara fanahy hoe? Ianao anie tsara toetra hoe? Ianao anie tsara fiainana hoe? Tsy ilay zavatra vetivety iny no esorina hoe? Fa ilay zavatra maharitra no vahana hoe? Ny osotry ny hery, iny zany le tena antsika le nanao fakakana be deaibe, manova olona manaintaina ho lasa olona tsy manaintaina. Tsara zany fa tsy ampy. Fa ny programan'Andriamanitra ianao miala amin'ny ratsy dia lasa fantany dia miroso amin'ny programany maneho fahatsaram-panahy, manova olona ratsy toetra lasa olona tsara toetra, manaintaina amin'ny toetra tsy mety. Le voalohany manala fanentainana, le faharoa mampiditra fanentainana. Inona le fanentainana? Manomboka tsy azo aina amin'izay ianao eo am-panontana. Mevelona ny fanahinao dia maninona koa ry mbola manao azy zany. Manaintaina rery eo, hanampy ny fiovanao iny, satria raha vao io mampanaintaina anao dia irianao no esorana an'io. Fa raha vao mbola io misy plaisir anao, na ivangongo eto ary ny pastera rehetra eto ambonin'ny tany hoe miala ny anina miala. Tsy miala zany satria ianao ary mbola mireveliziko. Kandroany manomboka iova ny fahatsapana ao anatinao, tsy azo aina ianao ao anatina fahotana. Nefa le dika voalohany, eto ambavaka fa tsy mahazo aina, ohatra misy zavatra ohatra marary eto amin'ny lamosina. Dia iny le tsy mahazo aina iny esoriny, fa le faharoa ampidirina mihitsy le tsy mahazo aina raha vao tsy amin'ny sitrapon'Andriamanitra indray ianao. Mampety sy mahasoa ny fiainam-panahy anao. Zay le olona fantany. Le voalohany, zao ny azon'ny tompo atao aminao, fagagana, faminaniana, délivrance, hanana, falimbavaka, mahazo vady, vady miteraka, dia mianaka, be vola be izy, sady bokosy, tsola, lava be. Iny le azon'ny tompo atao aminao. Fa le faharoa ny tena tian'Andriamanitra, na tsy hanambady ary ianao dia voavonjy. Na hanambady ary ianao dia voavonjy. Izy anjaro men'ny tompo anao dia voavonjy ianao. Na hipoaka ny aferina mbola tsy hipoaka ary voavonjy ianao. Ninina mitranga sy tsy mitranga voavonjy ianao. Na ho tody krismasy ny kristianina tsy ho tody fa mety ho avy tsy ho ela ny tompo dia voavonjy ianao. Ninina valimbavaka andrasy ty kosa aloha tika tena angatahako amin'ny tompo enganyema mbola tsy tonga aloha izy raha tsy mivoaka tika na tsy tonga ary valimbavaka io fa tonga ny tompo dia moditsika miaraka mankany amin'izao satria voavonjy any amin'lenao tsy very. Taontsika hitsangana. Zay le teny andro amin'ny maraina. Tsy rehetra manao amikotombokotomboko. Fa zay manao sitrapon'Andriamanitra. Aoka ianao tsy le karazan'olona tsy fantany, fa aoka ianao le karazan'olona fantany. Iza moa le olona fantany? Zay miala amin'ny ratsy. Dia avy eo nefa rehefa tafiala amin'ny ratsy ianao tsy afaka mijanona amin'izao fotsiny, fa eo ianao no afaka miaina fahatsaram-panahy. Dia ny fahatsaram-panahy tsy hoe mitsikitsiky fotsiny. Tsy izy tena tsara fanahy, tsy le tsara fanahy fantatsika, fa ny olona tsara fanahy andrasan'Andriamanitra ampafantatra amin'ny mpanota fa afaka iova amin'ny fiainany, ary afaka iova tonga olom-baovao izy, ary afaka esoriny amin'ny fiainany fahotana sy ny fatorany fahazaran-dratsy. Dia rehefa tonga Jesosy dia tsy very izy. Zay fahatsaram-panahy zay, zay le fialana amin'ny ratsy zay, zay karazan'olona zay le tenenin Jesosy hoe fantatro ianao. Dia hitanareo amin'izay tsy any amin'ilay miracle le problème, fa any amin'ilay hoe fantany ve ianao
sasanatry tsy fantany. Hoe teo anatrín'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Tenenao amin'izay karazana ratsy, fahazaran-dratsy, toetra ratsy tokony elana asa-rato mivavaka. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Sotranao zay efa nampahafantarinao amin'ny fampatsiahivana androany fa tsy zay rehetra mangetaeta no tafiditra ny lanitra fa zay manapa-kevitra ny anao ny sitraponao ary mpanao meloka dia afaka ny ahita fahagagana eo amin'ny fiainany fa tsy fantatrao izy ary loza be ho azy satria misitraka fahagagana nefa tsy fantatrao zay mampitodika ny ao anatinay ahalala fa misy tsara lavitra noho ny fahagagana tiana hitranga alohan'ny fiafarany taona dia ny antoka fa isan'ny olona fantatrao zay satria tsy mijanona eo amin'ilay tsy tianao fa miala eo amin'ilay ratsy efa identifie sy efa nyteneninao hoe mialay eo ary rehefa miala amin'ny ratsy zay dia lasa manao soa ho azy zany hoe lasa tsara toetra sy tsara fanahy ho azy tsy hoe manasitrana ny fanaintainy eo amin'ny vatany eo fiainan'ny olona fotsiny fa manafaka ny olona ianao amin'ny alalanay manomboka eo mba ho afaka amin'ny fahotana ilay olona tsy olona sitrana ny objectif anao fa olona voavonjy rehefa zany ny saintsainay ataonay vaindondra raha fa tsy le fahagagana eo amin'ilay matery votsoranao ara-potoana fotsiny zavatra rehetra satria tratra ny objectif anao karazan'olona miala amin'ny ratsy zay fantatrao ary mijoro eo amin'ny fahatsarany toetra amin'ny saina amin'ny famonjena ny fa miaraha aminay tompo manomboka androany maraina aoka ny tsiraray avy na fandraisan-dahatra iaina sy anao ny sitraponao amin'ny androm-piainana tsy ho malaina ny ombona sy tombo fiadanana aminao amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masa sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Andao tsika hiteka mafy tsara ho an' Jesosy sotra ny tompony amin'ny teniny mahazo toerana vetivety mahazo toerana vetivety. Alleluia. Mino fa nandray ny tandrifintsika tsiraray avy possible le miracle fa misy important no miracle ny tenen'ny tompo teo. Inona le important no miracle? Manao ny sitrapony fantany miala amin'ny ratsy mazava ho azy mendrika ho an'ny olona miala amin'ny ratsy fa zany no fahagagana ie satria fantatr'Andriamanitra amin'izay fa tsy ho very ianao dia mety amin'izay ny ahafahanao miaina fiainam-pahagagana miaraka amin'ny tompo. Amen. Fotoanantsika amin'ny zoma dia etsy amin'ny trampokin'olona Analakely manasa antsika hatrany anatrika ny fotoana amin'ny etaeta vaovao isan'andro ny sabotsy krismasy mahagaga ho amin'ity taona 2023 ty ny mahasamihafa azy kely dia ho célébrentsika eny amin'ny espace Oasis manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 4 sitrapony tompo ary misy fiaraha-misakafo satria manao karazana levée de fonds kely tsika aloha fiafarany taona mba ahafahana manohy chantier indray eny amin'ny centre manomboka amin'io mois de janvier io 60 000 ariary ny billet ho an'ny olon-dehibe zay mazava ho azy zany fa tsy fifadikanina ny amin'io fotoana io fa fiaraha-misakafo ary ny ankizy 50 000 ariary ataovy misy farisiposy fifaliana le natinao any mandray anjara amin'izay programme asain'ny tompo atao dia ny 31 décembre tsika eo amin'ny trampokony tsy fanao tsika izy ity fa exceptionnellement amin'ity taona ity satria tsy misy ny réveillon amin'ilay alina dia miara-mamarina ny taontsika amin'ny alalan'ny fotoana ny fiankofana sy fiderana isaorantsika ny tompo ery amin'ny trampokin'olona kely dimanche 31 décembre 16h ka hatramin'ny 18h hitahanao ny tompo. Ataontsika hitsanganary afa fantanao dia misaoran'Andriamanitra ny fonao manotompo. Saora Jesosy saotra fa sarobidy ianao miteny aminay fa indrindra sarobidy zay mandray ny teninao ary miova mifanaraka amin'ny teny zay omenao. Saotra andro maraina fa manaitra ianao fa te hanotrona anay ianao fa alohan'ny hanotronanao dia mila fantatrao aloha zay. Saotra betsaka fa androany ny fanotronanao dia afaka ny hahafantatra ny tsiraray avy ambadiky ny fanapa-kevitra hiala amin'ny ratsy hijoro tena zanaka mendrika sy ankasitrahana anaran'i Jesosy. Raisy nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo fotateraka eo amin'ny fiainanao. Ary indro izao mba anao mandrakariva mba ara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao o Jesosy ho marina aminao zany teny zany. Raha andeha ianao dia aomby miaraka amin'Andriamanitra. Raha andeha ianao dia hamaly ny anaran'i Jesosy satria ho karazan'olona ianao miala amin'ny ratsy mialoha ny hanononanao ny anaran'i Jesosy. Mandehana mahavokara mahita fity mandrese mijoro mahita vavolombelona ary misitra
fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra